Totosany alatsinainy fa 7 ny volana septambra teo ny famidra-pitantanana teo amin'ny Andriamatoa Olivier Ratsimbazafy izay tale resapatry ny Bianco na ny Birao maleo tena miady amin'ny kolikoly eto Mahajanga sy ny tale vaovao Andriamatoa Sambany Rufin. Ity tale vaovao ity izay avy any amin'ny faritany ny Antsiranana no izao nafindra eto amintsika izao. Ny fangatahana ny fifanomezan-tanana eo amin'ny olom-panjakana rehetra eto amintsika ahafahana mamongotra ny kolikoly no tena lahara-pahamehana ho azy. Efa Mahajanga ary maro ny efa mitany saina teo ary ezary ny tsy ho latsaka izay ny zavatra ataontsika eto Mahajanga hifanomezan-tanana tsika hanatsara izay fampitomboana mofairay miaraka ny kolikoly izay ary masanjo ahita vokatra amin'izay kolikoly izay. Ny fahatelo dia ny fisaorana ihany ho anareo rehetrarehetra izay miara-miasa taminy eto Mahajanga, nareo prefecture, nareo amin'ny bentanàna rehetrarehetra, nareo amin'ny manam-pahefanana sy sivily sy miaramila rehetrarehetra satria moa miaraka ny kolikoly dia tsy ady amporehetra fa tsika rehetrarehetra ny fanomezana no ahafahana mahita vokatra amin'izany ady ny kolikoly izany. Ary mino aho ary manan-kely fa tsy hoe ajanonareo tamin'ilay tany-paritra teo aloha ny fanomezan-tanana izay omenareo an'ity tany-paritra vaovao dia tonga eto Mahajanga satria araky ny anarako hoe sambany marina tonga teto Mahajanga raha mitoerana ity fa mino aho fa tsy fataonareo izay sambany izay karaha miasa miaraka amin'ny Birao maleo tena miady amin'ny kolikoly fa tena ho ataonareo amafisina mialana n'ilay fiara-miasa rehetrarehetra izay misy teo aminareo sy ilay tantana izay solon-tenana fotsiny makany am-pianaratsoa fa solon-tenana fotoana izany. Raha tsaivina kosa dia nandritra ny 3 taona teo no nitondrany ny tale teo aloha dia Andriamatoa Olivier Ratsimbazafy ity sampan-draharaha miady amin'ny kolikoly eto Mahajanga ity, izany hoe efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ary voatendry ho an'ny fianaratsoa kosa ny tenany. Efa tazana misehatra rehetra ary miamianaka ankehitriny ny kolikoly hoy ny tale jeneraly ny Bianco na Birao nasionaly miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ny zavatra manahirana zany amin'ny zavatra misy amin'izao no resahako ary ity moa zany dia tena hoe fahatsapana tena lalina ny fihanahan'ilay kolikoly ka indraindray mahavery fanahy mbola velona tsy misehatra amin'izao fotoana zao tsy anjakan'ilay kolikoly ka lasa ohatran'ny mahatsiaro tena hoe tsy miasa isika fa isika manao tsy resaka olona hoe ampina ny olona dia ataoko hoe mety hosanina na kirakiraina ny atota taratasy tsy antsony nametrahana fomba fiady nanomboka tamin'ity taona ity voay voatselatsela no nilazany hoe mandeha raha loatra ny zavatra misy eto Madagasikara dia hémorragie tiako tenenina ka rehefa misy hémorragie tsy voatery pakady anankiray na lalana anankiray no arahana ka hipetrahan'le hoe famaizana fona fa fisorohana ny olona manko misy miteny fa hoe rehefa tsy migadra le olona na hoe rehefa migadra le olona angamba zay tiako teny dia mienany kolikoly tsy zay rehefa tena mandeha raha dia tsy maintsy sakanana atao zay ienany io raha io ny fampianana ny raha toko dia ny fisorohana amin'ny alalan'ny antsoina hoe cartographie des risques jerena le irika mampanjary ny kolikoly dia tsetsenana malaky ary izay tsy afaka an'iny fa mbola miziriziry no faisina zay zany zao mipaikady fa aza dia tenenina foana hoe famonjana raha mandeha raha io tsy mahita vokatra mihoatra lavitra ary nieritreretina hoe ho betsaka tsika raha tsy sakanana malaky aloha fa zay ny zavatra misy ary angaviana ianareo mpisehatra indrindra ny ato amin'ny ainao manjery hifanampy aminay ilaza aminay hoe aizany misy an'ilay kolikoly dia ho tsetsenatsika aloha satria misy lesika ao misy brèche izy ny teny frantsay misy lavaka ao tsy maintsy tsetsenana aloha fa ny zavatra mahavariana toboka dia tena mianaka ny kolikoly tsy ny ambony tsy ny ambany tsy ny atenatena fa sika mianakavy ka raha ohatra ka famaizana ny eritreretantsika ho tena vahaolana tokana milaza tokana dia tsy antsika fa tsy maintsy
tsy manaloha io lavaka io miaraka amin'ny famaizana dia ireo zany no hiaraka ao anatin'ilay pakady zay ataony Braoma le tena dina amin'ny kolokolo manomboka zao. Efa napetraka ny fomba fiady afana miady amin'ny fianaka ny kolokolo io amin'ny sehatra rehetra ho iatrany ny tale jeneraly ny Bianco nandritra ny fahatongavany teto Mahajanga ny tolakandro ny alatsinainy fa 17 septambra 2024 teo.